Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo velona fiainana Nazareta. Tratran'ity alina ity indray tsika alohan'ny izarako ny nofy izay nomeny Tompo antsika indray dia mbola hivavaka antsika Tompo ametraka an'izao fotoana izao eo ampelantanany satria izy ny tompony hafatra, izy ny tompony nofy izay ampahalalany antsika. Eny Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, Andriamanitra any amin'ny avo indrindra ianao tsy miova masina mandrakizay. Andriamanitra izao rehetra izao, mankalaza anao ny fanahiko, mankalaza anao ny foko, mankalaza anao ny tenako manontolo Jesosy satria Andriamanitra masina loatra ianao. Andriamanitra mipetraka eo amin'ny seza fiandrana ny masina ianao. Ka izany no ankalazaina ianao mandrakariva, na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Ankehitriny Tompo iray tondra ny nofy izay nasehonao Jesosy ao, anambaran'izany amin'ny vahoakanao, amin'ny mpiaino maneran-tany. Dia aoka ianao hikasika ny mpiaino n'aiza n'aiza mandre an'izao vidéo izao. Ianao fanahy masina no hamangy anay ka hanova anay satria ny teninao, ny hafatra avy aminao, ny fampitandremanao omenao, ny nofy omenao dia ho fampibebahana anay, ho fanovana anay, ho fampitandremana anay. Ka dia misaotra Jesosy fa efa hiteny aminay ianao ary apetrao eto am-bavako Jesosy malalo ny teninao. Ka izay rehetra tsy avy aminao dia efa foanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo velona fiainana Nazareta. Izay rehetra tsy nambola ianao Jesosy dia efa dorana amin'ny ranao ary afatra tsipy andavaky ny elo. Ny asan'ny maizana, ny asan'ny satana rehetra efa ravaravana amin'ny herinao, amin'ny herin'ny afonao Jesosy malalo. Misaotra Tompo, akofako amin'ny ranao izao vidéo izao. Misaotra Jesosy. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Ny nofy farany izay nozaraiko amintsika dia ny marika ny satana izay efa mametaka ny marikany izy amin'izao vaninandro farany izao. Dia ny nofy izany taorian'io dia ny tohy. Misy tohiny izany ilay nofy. Dia ho zaraintsika izao ny fotoana izay hanomezan'ny fanahy masina azy hizarana amintsika ihany koa. Alleluia, satria tsika dia mandeha araka ny fitarian'ny fanahy masina foana amin'izay rehetra ataontsika. Amen. Satria manko araka ny nofy hitantsika farany izay nazavaiko teo amin'ny tapany voalohany dia ilay olona izay mitondra ny marika ny satana, ny olona izay mitondra ny marika ny satana izay manaiky ho ampiasain'ny satana. Eny ary na dia ianao tsy manaiky kanefa mandeha amin'ny zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra dia efa mitondra ny marika n'ilay fahavalo ianao. Halleluia. Ka ny olona izay manana mitondra an'izay marika izay tsy afaka hiditra ny lanitra. Tsy ho tafakatra mihitsy raha tonga Jesosy na raha ohatra hoe miala amin'ity tany ity tsika dia tsy hahita ny Tompo. Tsy afaka hiditra any an-danitra raha ohatra ka mitondra an'izay marika ny satana izay. Ka ao anatin'izay izany hitondrako ny nofy eto izay toy n'ilay nofy teo ambony. Amen. Hovakiako ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra Jaona. Jaona 4:12. Jaona 4:12 andiny voalohany ka hatramin'ny 4. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-trano raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo. Ary raha andeha amboatra fitoerana anareo aho dia ho avy indray ka handrainareo ho any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana
hoany amin'izay aleako. Hoy Tomasy taminy: Tompoko, tsy fantatray izay aleanao, ka ataonay ahoana no fahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy: izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny iray afa-tsy amin'ny alalako. Halleloja! Hitantsika amin'izany, araka ny Tomasy izay nanontany teto, ataonay ahoana ahalalana ny lalanao, ahafantaranay ny lalanao? Izaho i Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Midika zay fa tsy afaka miditra ny lanitra antsika raha tsy mandeha amin'ny lalana izay andehanan Jesosy, dia ny fitondrana ny azo fijaliana. Raha tsy mandeha amin'ny fahamarinana dia ny fialana amin'ny ratsy, manao ny marina. Ratsy mandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainantsika, ho tonga fiainana eo amin'ny fiainantsika. Amen. Ka tsy afaka hiditra ny lanitra mihitsy tsika raha tsy manao ny sitrapony ray izay ao an-danitra, araka ny teny hoe raha tsy mino an'Andriamanitra tsika. Satria miteny izy amin'ny 1:20 aza malahelo ny foanareo minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Mila mino an Jesosy tsika, mila manaiky an Jesosy tsika ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainantsika, mba hahafahantsika handeha araka ny lalany, mba hahafahantsika handeha araka ny fahamarinana. Fa raha tsika tsy manaiky azy, tsy halalanao ny marina tsika. Raha tsika tsy mandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainantsika, tsy ho fantatsika mihitsy ny lalana izay nandalovan'i Jesosy ka arahintsika. Amen. Hozaraiko amintsika ilay Nofy amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa hitako zany ireo olona maromaro niaraka teo zay dia nahita ilay marika n'ilay vehivavy misy fanahy fahafatesana zany ilay vehivavy. Dia rehefa avy eo niteny indray le namako anankiray teo. Samy niteny zany izay tsirairay teo. Samy niteny daholo hoe misy trano izy tsiriritinay. Ireo namako sasany zany aloha niteny. Satria maromaro zahay teo. Tsy dia fantatro zany ilay olona niaraka amiko teo, fa fantatro hoe misy olona maro teo. Maromaro teo. Dia samy niteny zany zareo hoe zahay io izy misy trano izy tsiriritinay. Dia samy niteny ireo hoe misy trano izy niriko izy. Fa zay trano izy anontaniako, zay trano izy efa karakarain-jareo zany ho an-jareo ilay trano, dia efa lasan'olona dia misy maka. Misy maka. Zay trano zany efa homan-jareo hoe ty ao anaty trano ty. Dia misy maka ilay trano tonga dia tsy azon-jareo zany ilay trano fa ohatrany efa lasan'olo. Tonga dia efa misy olona maka ohatrany hoe mandrava eny an-tanan'izy ireo zany. Ravain'ilay olona eny an-tanana zany ilay trano, nefa zareo efa mitsiritra hoe ty trano ty anay, ty trano ty. Ohatra zany hoe za raisiko ohatra hoe ty trano ty ana. Dia nefa misy olona tampoka mandrava an'iny trano iny, maka an'iny trano iny. Dia zaho amin'izay niteny, rehefa niteny zareo ohatra izay daholo zany izy rehetra teo samy niteny hoe zay trano alaiko lasan'olo, zay trano alaiko laisan'olo. Dia rehefa niteny za dia izy hoe ny trano hitako dia iriko, ny trano hitako iriko alaiko dia tsy maintsy azoko, tsy maintsy ataoko azoko. Ny trano efa tsiritiko ka tiako azo dia tsy maintsy ataoko azoko an'io. Dia izay ho aho no azoko an'io trano io. Zay zany teniko tamin'ireo namako ireo hoe izay ho no azoko an'io trano io, satria nitsiriritiko io trano io aho dia tena tamin'ny foko dia nalaiko. Dia tsy nisy naka ilay trano teny an-tanako, tsy nisy nandrava ilay trano teny an-tanako. Tsisy olona hoe ty trano ty efa azoko dia tonga ny hafa tonga dia nandrava. Iza moa ilay mandrava sy mangalatra sy mandroba? Ilay Satana. Halleluja. Ka io trano io aho tsiritiko dia niazoko, zay nazoko an'io. Halleluja. Fa ireo namako sasany ireo zany nitsiriritra ihany koa izy ireo, nanana trano koa izy ireo, fa nisy nandrava teny amin'izy ireo, nisy nisintona teny amin'izy ireo. Amen. Satria nahoana?
satria tsy nandeha amin'ny fahamarinana, tsy nandeha araka ny fahamasinana, ny fahatahoranaandriamanitra, tsy mandeha araka ny lalan'i Jesosy. Hany ka voalohany ohatra, raisiko ohatra hoe voalohany mafana dia eo mafana voalohany dia rehefa avy eo mihamangatsika dia ianao le mahamangatsika iny Satana efa mandrava le tranonao ao an-danitra ao. Eto dia le trano itoerantsika ao an-danitra ao izay omany Jesosy ao antsika. Mampanantena zavatra ngeza be Jesosy amintsika amin'ity Jaona 4:10 ity. Misy trano maro izay omany ho an'ny zanany. Nizaniza ianao dia omany Jesosy ho antsika ilay trano ao an-danitra ao. Fa itsika no tsy mitandrina, tsy miambina an'ilay tranontsika. Tahaka ny lehilahy anankiray izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika ka tonga ny rivotra, tonga ny fio-drivotra nirodana ilay trano satria nanorina ny trano teo amin'ny fasika. Faoka antsika hanorina ny tranontsika ao an-danitra ao dia manorina ny tranontsika amin'ny Jesosy satria raha nanorina ny tranontsika tsika ambonin'ny vatolampy araka ny teny izay hoarina ihany koa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Mateo. Dia natonga ary ny tafio-drivotra, natonga ary ny loza, natonga ary ilay mpandrodana dia tsy rodana mihitsy io tranonao satria niorina amin'ny Jesosy ianao, satria naorina ao amin'ny Jesosy ny tranonao. Amen. Ka diany-mbola ety ambonin'ny tany izany dia efa manomana ny tranontsika tsika. Tsy hoe tsika efa lasa miala amin'ny tany ity vao hiomana, fa diantsika velona no miomana, diantsika mbola velona. Ahoana ny fiomanantsika? Ahoana ny fiomanantsika? Moa ve tsika mana trano ao an-danitra ao? Moa ve tsika mba fa miorina ny tranontsika? Halleluia! Sa avelantsika ho voravirain'i Satana? Sa avelantsika hirodana? Sa avelantsika amin'izao hoe ho lasan'ny fahavalo? Aoka tsika hiambina ny tranontsika. Ny tranontsika dia itsika no tempoly. Ka raha miaro ny tenantsika miaro ny tenantsika dia afaka mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Afaka manomana toerana ao antsika Jesosy satria tsika miambina mitandrina ny tranontsika tsy hirodana. Halleluia! Ka irio ilay trano maharitra mandrakizay. Irio ilay trano tsy mirodana raha mbola ilay trano ety amin'izao tontolo izao ity. Ny trano mbola amboarin'ny tanana dia mbola afaka mirodana tompoko. Halleluia! Hitantsika ny trano mijoalajoala tany Turquie, Syrie, nirodana. Izany ny herin'Andriamanitra satria zava-poana reny rehetrarehetra raha ny trano ety ambony tany izay hiriritsika fatratra, hiazakazatsika fatratra, fa irio ilay trano izay maharitra mandrakizay, izay tsy mety rava, izay tsy mety mirodana dia ao an-danitra ao. Halleluia! Diany-mbola ety tsika manomana an'izany. Fa nahoana reto namako be dia be no lasan'olona ny tranony satria tsy miambina, satria tsy mitandrina. Tsy hoe izany masina be, tsy hoe izany marina, fa ohatra oharin'i Jesosy ho antsika eto. Halleluia! Ka raha tsika araka ny nofy izay nizaraiko farany mitondra ny mariky ny fanahin'ny fahafatesana, fanahin'ny lainga, ny fiatsaram-belatra, fanahin'ny fosafosa, izany rehetra izany, izany no marika ataon'ny Satana amintsika dia hirodana ny tranontsika. Tsy hanana trano anjarantsika ao an-danitra ao tsika raha tsy mibebaka, raha tsy miverina amin'i Jesosy ka miala amin'ny fiainan-dratsy rehetra ka vonona andeha araka ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Irio ilay zavatra ao an-danitra ao. Aoka tsika haniry ny zavatra any ambony. Aoka tsika haniry araka ny teniny ao amin'ny Kolosiana 4:10. Ny zavatra any ambony tokony ho katsahintsika izany. Any no iritsika fatratra fa tsy ny zavatra ny tany. Halleluia! Ka aoka izasainao samy hanorina ny tranontsika ao amin'ny Jesosy. Fa rehefa miorina amin'ny Jesosy ny tranontsika, izay fehintsika aty an-tany dia ho fehezina any an-danitra. Raha mameno tenantsika tsika satria manaraka an'i Jesosy tsy hoe izay tiantsika atao fa misy fitsipoka.
Fa raha hanaraka ny satana dia izay tiantsika atao afaka izay tiantsika atao, malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana, fa ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay dia tery ary mila mametena amin'ny rehetrarehetra, misy fifehezan-tena. Izay tsika vao afaka handova ny lanitra. Ka raha hiala amin'ity tany ity tsika, ka raha vita ny androntsika ety ambony tany, dia hiditra amin'ilay trano izay omanin Jesosy ao antsika izay teneniny ao amin'ny 2:4 hoe misy fitoerana maro. Ka mba ho faly Jesosy hitsehina antsika, hampiditra antsika ao amin'ilay trano izay omanintsika dia ety ambony tany. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany, ho azy hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Amena. Raha mbola tsy tonga Jesosy Tompo dia miverina eto an-tranontsika mizara